Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fanira. Mbola ankafaliana mandrakariva ry mpiaino ajegny no iarabagna anareo jiaby magnaraka ity fandaragna ity amin'izao fotoana izao. Alahady fa 17 mandavantaono taona B ny lohevitra maizan'ny fiangonana atsika amin'izao alahady zao dia ny hoe velomin'Andriamanitra amin'ny mofo aviany aminy isika. Ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana avy amin'ny ray aman-drenitsika ary no agnasagnantsika mianakavy iaragna mitandregny amin'ny alalan'ity fandaharagna ity. Ny vakiteny masina voalohany boky faharoan'ny mpanjaka. Tamin'ny zany andro zany nisy lehilahy iray avy any Baala Salira nitondra mofo natao tamin'ny santabary ho an'ny Elize olon'Andriamanitra dia mofo orja 20 sy vary vaovao tao andasakany. Ka hoy Elize, omeo ny olona hoaniny. Fa hoy ny navaliny mpanompony, atao hoana no fandroso izany eo anatrehan'ny olona zato? Fa hoy Elize, omeo re olona ireo hoaniny fa izao no nilazain'ny tompo. Ihinana ny olona ary mbola isy sisa tsy lany. Dia norosoana izy ireo ka nihinana nefa mbola nisy sisa tsy lany araka ny teny voalazan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra.
voninahy tao zay mamirapiraka eny sanao mahagaga loatra izy tompo fitiavana pangorana etany akarabony rasanao ezany afisatanao ry tompo nikivavaka aminao aurasamy iokenao voninahy mpanjakana entinao le horesainy reny asanao mahery reny tole hotenende opanadebenina miasanao mahery voninahy ka mataza mpanjakana entinao maneao mpanjakana tena tao isy petra vony fanapahanao amy tana mifalinge eny marina amy teniny rehetra izy tompo ary trona toky amin'ny asany rehetra izy tompo de manohana izay rehetra lavo ary troa mampitraka izay rehetra mitanoloka eny marokamina midy zay ny tontolo fatoloranao sakafana fotoana izy reo de manomazanikanalaranao amorafoa fa mamory savatro izay rehetra mananaina marina minalany rehetra izy tompo ary tena mitrako amin'ny asany rehetra fa ny tompo eo anilan'ireza miantso azy de ireo miantso azy amikitsiko tokoa tena marisay ireo matahotra azy izy sy mieniny tarana ny mamory azy ireo de aroman'izy tompo zay rehetra ty azy Ani urundas kusa tiari yang labukuwa, okitur fiderana nistum sani babako, dulum bernare tau keyubinia narane, eni soranane narane, am tola tisifeta, koi soranane hai berdis pangurana, sini sana kale sudimatu kini maja. Awisan pidi asu kiru si pamunde, di panai se panar ngari becangnya. Ayo, ande ande Yesus sama kau yang kami saja. Ande ande Yesus sama kau yang kami saja. Ny vakteny masina faharoa taratasy ny masindapoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy toko faefatra andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahaenina. Ry kristianina havana mangataka aminareo aho dia izaho zay antranomaizina noho ny amin'ny tompo mba hanao fitondrantena mendrika ny fiantsoana ny antsoana anareo ianareo amin'ny fanetrentena sy alemem-panahy rehetra amin'ny faharim-po amin'ny fifandeferana amin'ny mpitiavana mikeleza aina hitana ny firaisampo amam-panahy akamban'ny fihavanana fa tsy misy afa-tsy tena iray sy fanahy iray araka ny niantsoana anareo ho amin'ny fanantenana iray. Tsy misy afa-tsy tompo iray, finoana iray, batemy iray ary Andriamanitra iray izay ren'izy rehetra, ambonin'izy rehetra, manerana azy rehetra ary ao anatin'izy rehetra. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra.
evanjely dia nalaigny tamin'ny evanjely masina nosoratany Masindady Joany ny toko faha 9:1 ka hatramin'ny 5:10. Tamin'ny zegny andro zegny Jesoa lasa nankany andafin'ny ranomasiny Galile na ny fariny Tiberiady ary vahoaka betsaka no nagnaraka azy. No izy ireo nahita ny fahagagana nataony tamin'ny marary dia niakatra tany an-tendrombohitra Jesoa ka nipetraka teo izy mba amin'ny mpianany. Efa kaiky nipaka andro lehibe tamin'ny jody no ny nanompo ny masony Jesoa ka nahita ireto vahoaka be nanatonazy dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no ividianantsika mofo hoanin'ireo? Fantany raha teo ny ataony fa ny itsapany azy no nilazany an'izany. Dia hoy Filipo taminy, na dia mofo dia ny 200 aza tsy ampy ahazoan'izy ireo sombisombiny kely akory avy. Ny anankiray tamin'ny mpianany koa dia i Andre rahalahin'ny Simona Pierre nilaza taminy hoe misy zazalahy anankiray manana mofo orja 5 sy azandrano 2 ao. Fa ampinona izany amin'ny olona marobe toy izao? Dia hoy Jesoa, azava mipetraka ny olona. Ary nisy ahitra be teo ka dia nipetraka ny olona ary tokony ho 5,000 no isan'ny lehilahy. Dia nandray ny mofo Jesoa ka no nefa nisaotra dia nizarazara azy tamin'izay nipetraka ary nomeny toy izany koa ny azandrano sady nampanarana ny fo. Rehefa voky izy ireo dia hoy Jesoa tamin'ny mpianany, angony ny sombintsombiny sisa tsy lany mba tsy hisy very. Dia nangoniny ka nafeno sobika 12 ny sombintsombiny mofo 5 sisa tsy lanin'izay nihinana. No nahita ny fahagagana nataony Jesoa ireo olona ireo dia nanao hoe ity tokoa no ilay mpaminany ho avy amin'izao tontolo izao. Dia fantatry Jesoa fa ho avy akazy ankiriny atao mpanjaka izy ireo ka lasa indray izy irery nakany an-tendrombohitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha tamin'ny alahady lasa teo ary sika nanantitrantitra fa ireo mpitondra indraindray dia mikasaka ny tombotsony ka tsy mikarakara ny vahoaka, fa Andriamanitra na hina tsy mandao ny vahoakany. Ary dia izay no natonga an Jesoa nangoraka nalahelo nahita an'ireto vahoaka sisy mikarakara. Dia amin'izao alahady fa 17 mandavataona zao tokoa ary dia izay tokoa no ataon'Andriamanitra ho antsika, velomin'Andriamanitra tokoa isika, karakaraintsika, kolokolointsika ary dia sy misahatra izy ny mamelona antsika. Ondrikondrik'Andriamanitra tokoa isika ka tsy avelany irery. Ary dia izay no nataony ilay mpanjaka hitasika ao am-boky faharoan'ny mpanjaka izay tamin'ny andron'ny Elizea mpaminany, ka olon'Andriamanitra tokoa ny Elizea ka dia nikarakara ny teny hoy Elizea tamin'ilay mpanjaka omeo ny olona hoaniny ireo, ary dia nikarakaraina tokoa, ary dia ny olona maro tamin'izay dia nihinana ary dia voka ary ny sisa aza sy lany. Dia izay tokoa no nataon'i Jesoa ao amin'ny evanjely izay vondrenitsika teo, dia ny evanjelyny Masindady Joany toko 9 no zarainy ny mofo ary ny azandrano nampanarany fo izy ireo, tena voky daholo izy ireo. Ary dia izay no famantarana nataon'i Jesoa mba anehoany fa eto anivosika tokoa izy, ary dia Andriamanitra tsy lavitra, ary dia izay no Andriamanitra sika, Andriamanitra mikarakara sika. Ary dia izay ny dikan'ny sakramenta, ary izay ny tena dikan'ny sakramenta ny Eukaristia, loharano sy fototra ny fiainantsika. Nataon'i Jesoa ny sakramenta ny Eukaristia mba amelona sika, ho sakafo mamelona sika, ary tsy ny mofo ihany, ny vatany ihany no omeny atsika, fa ny teniny ihany koa. Ary dia izay
Andriamanitra izay no Andriamanitsika, Andriamanitra sy lavitra ho isika teo ary dia eo anivosika tokoa izy ary ny tadiaviny dia isika rehetrarehetra anana an'izay avokisana zay ary dia ho velona tokoa isika ary mbola tohizina hatramin'izao zany ary dia ny tadiaviny amintsika ary matoa tonga olombelona izy dia anavaka sika amin'izay mamatipatotra sika zay manapotika ny mahaolona izay ary anisany zo fototra izay sakafo izay ary dia fantatra sika ny sarotra an'izay ka tsy maintsy mandray antanana koa ary sika ary dia zay ny tsy maintsy edivasika amin'ireny fanapotehana ny tontolo iainasika ireny fa ireny izao rehetra izao no nataon'Andriamanitra mba hamelona sika marina nataony ho mpanjaka an'ireny sika anjakaisika ireny ho izy ao amin'ny Genezy kanefa ny dikan'izay hoe manjaka izay sy hoe manapotika fa manatsara ny mpanjaka tena izy dia ny manasoan'ny vahoakany ny fanjakana tena izy dia ny fanjakana zay mitady zay ny ahasoan'ny vahoaka ahavelona ahasara ahasoa nyzay vahoaka nyzay ary dia izay no nataony Jesoa mpanjaka tokoa i Jesoa izy ilay mpiandrony tsara izy ilay mikarakara sika ka ny tadiaviny ary dia ny hamelona sika ara-batana ara-saina ara-nofo araky ny mahaolona manontolo ary ny olona rehetra ary dia izay no nahatonga azy izay nampitombo ny mofo ho an'ny olona rehetrarehetra ary mbola misy azany ny sisa ary dia sika ihany koa ary dia raina hikarakara an'ireo olona eo anivosika isika izao no Jesoa velona ka tsy maintsy manao izay tandrify asika isika izay no apôstôly ary dia zay no ambarany masinday Paoly amintsika ao amin'ny vakiteny faharoa tsy misy afa sy ny tena iray dia tompo iray ary finoana iray ary batemy iray atao olo raika ao amin'Andriamanitra isika ary dia ny tadiavin'Andriamanitra dia sika ho fianakaviany tokoa ary dia ny asoa asara sika ary dia rehefa eo Andriamanitra dia sy lany izay amelona sika izay ary dia anana ny ampy tanteraka isika ho feno mandrakariva ny havaliasika ary dia ho ampoka mandrakariva izay afaliana zay ao amintsika ao ary dia ny anjarasika ho iaho teo dia ny fampizara ifanasoa ifanatsara ary dia izay ny dikany ny mofo zaraina amin'ny Eukaristia ary zay ny dikany communion raisika izay raisika isaky ny mankalaza ny Eukaristia sika ary dia sy misahatra aho no mamerimberina amintsika hoe rehefa mandray ny communion sika ka manao hoe vatan'ny Kristy amen dia mandray an'i Kristy tokoa isika ary dia mamerina an'ilay fampitomboana ny mofo ary dia mamelona sika i Kristy vatan'ny Kristy sika fantaro koa ny vari kristianina hafa fa izay hoe vatan'ny Kristy sika dia dikan'izay rasambatan'ny Kristy olona raika aminy ka rehefa manao hoe amen dia olona raika amin'ny olona rehetrarehetra sika ampihavan'ny Kristy sika fianakaviana ray ao amin'Andriamanitra sika ka vokary maneraka sika koa izay fankalazana ny Eukaristia zay izara ny mofo dia i Kristy mizara ny fiainasika mizara ny mahakristianina sika eo manodidina sika ary zay ny dikany hoe hitantana ny diansika ny Kristy iroso amin'izay fiainana mahakristianina izay isika ry Jesoa tompo finoana iray tokoa batemy iray vatana iray aminao izahay olona raika aminao izahay ka ingany ahay fanasoa ahay fampizara ka ho ampo anay tokoa ny sakafo atolotra ao anay ingany izahay ifanaza ifanasoa ary aoka koa izahay anaza ny tontolo iainanay fa io koa ny sakafo mamelona anay ary dia amin'izay ny taranaka amin'ny faramandimy dia ahazo izay ahasoa azy ary ahatonga anay
ao ao ny fiadananao ampio zahay ahay izery izay ilain'ny mpiarabelona aminay ka nampy azy araka izay mety ho vitanay ary hitondra azy ankeo aminao ilay mofo tena fiainana nanao ilay mofo mahavelona anay aoka tanteraka izany amin'aran'indray tsy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry.